Manina tsy nataony teo an'laoko zany 5 taona na 10 taona taloha satria tsy mbola fotoana zany. Tsy vonona, tsy mbola natanjaka fa tsy afaka ny andalo zay tokony andalovako mihitsy raha tamin'izany. Hitanareo fa ny lalana tokana amin'izany dia ny mandalo na fivoahana tsy miala akory na mitsoaka na mody fanina, fomba fialana dia ny miatrika nefa midika hoe mangirifiry zany. Mety manana antony alailovana ianao. Ataovy zany dia ataovy ara-pahasalamana fa tapetry zany dia aza mandany androm-piainana amin'ny fanahin'ny alahelo zany. Fa tena manandanja ny fianarantsika ny fomba fampijanonana ny fitadidiana izay fanaton'Andriamanitra. Adinoa izay efa vitanao, adinoa izay mbola tsy vitanao, adinoa izay nataon'ny olona taminao, adinoa izay tsy vitan'ny olona taminao. Isaia 3:7-20 ka hatramin'ny 7:20. Mila jerentsika keliny amin'io. Hoe ianao hoe tena tsy mety adiniko. Mazava ho azy, hitanareo afaka manao fitadidiana isika raha ilaina izany. Afaka manao fananiana mipetraka dia mitadidy izay fanararotana rehetra nataon'indray koa dia ireo izay tsy nataon'ny reniko momba izany. Fa hitanareo zao nisy fianakaviana nalalany zava-nitranga koa fa tsy nanao ninina tamin'izany. Afaka manao izany raha ilaina. Fa tsy nahavita nanova ninina tamin'ny fiainako izany. Fa tsy nanampy akory izany aloha dia aza mihevitra hoe dia volona dia ao anatin'izany taona maro izany aza hoe tsy mba misarika hiverina mihitsy ve. Aza matsiaro ny lasy, tsy midika izany hoe tsy afaka matsiaro ianao. Raha teny izany ilainao, fa nilazainy dia hoe aza misaina izany foana, aza mamaritra ny sainao amin'izany, aza variana mijery zavatra verinao tamin'ny fiainanao, na misaina izay zavatra taloha foana. 7:20. Indro ahy efa hanao zava-baovao. Tsy mampahery ve zany? Tsika rehetra zany sa ahoana, indro ahy hanao zava-baovao, zany zao tena mandroso, ka tsy hitanao ve na hainao zany ary tsy mba dinianao kely ve zany? Jereo Andriamanitra ke manana planina vaovao manao antsika rehetra fa raha tsy mamela andeha ny zavatra taloha isika dia tsy afaka azo ireo zava-baovao. Zao. Inona mahasamy hafa ny alahelo mety sy ara-pahasalamana sy ny fanahin'ny alahelo? Voalohany aloha ny alahelo ange dia fisainana lalina sy irifiry amin'ny fahaverezany. Fa arak'izay nilazaiko, hitako fa ny fomba tsara indrindra hijerena ny fahaverezana dia ny hoe toeram-panombohana vaovao indray zany. Ny fiafarana manome fanombohana vaovao foana. Mihidy ny varavarana ray, fa Andriamanitra manokatra ray hafandray fa mila mijery izany ampinoana fotsiny ianao. Amen. Ny malahelo midika hoe mahonena, misaona, na koa azo pahoriana. Ny lalan'ny malahelo aloha zany dia tena mahasalama. Raha tsy maka fotoana ianao mba hitako fa ny fomba tsara indrindra ho ilazana izany dia hoe mahatsiaro marary. Sika aloha zany tsy tena tia marary na hoe tsy metimety izany. Ary ampahitsiana. Manao fomba maro sika mba elana amin'izany. Ndraiky izao nanolana taonany maro ary tsy ho velabelariko izany fa tena ratsy mihitsy. Ary tonga teo amin'ny teboka izay natonga tamiko hoe tsy hisy olona nampy azy mihitsy izany, ny reniko tsy nanampy ahy. Ireo olona sasany izay niezahako nantonona nanao izay tsy hidirany tamin'izany ihany koa fa tsy tia hanampy azy zareo. Dia izao ny planiko izao, tsy maintsy tafavoaka hitanareo. Matetika rehefa tsy mahita fanampiana ianao, tonga ianao dia mandavaka dia manapa-kevitra tsy maintsy tafavoaka. Fiana no mitranga matetika rehefa manao izany ianao dia lasa misy fanamafisana ao amin'ny fanahinao ao. Dia saika maneho ilay karazam-piainana toreny hoe mandeha daholo reny ianao dia raha nantompo za tsy mila anao, za iza mila anao, za tsy mila olona. Izay tsy teny izany akory ny marina, ka dia nanao izay hatafavoaka ahy zany fa ny amiko rehetra zany ohatrany hoe za hiala. Dia nataoko izany tamin'ny 17 taona lasa nandeha. Dia ny saina hoe satria afaka niala vatana tamin'izany olana izany dia hoe izay zany re olona afa-tsy izany ny zava-nisy. Satria ny marina dia netiko tao amin'ny fanahiko tao ihany ilay olana. Nananako tao amin'ny toetrako tamin'ny olona tao zany, nananako tamin'ny fomba nahatsapako ny tenako zany. Tena nahakasika tamin'ny sehatra rehetra tamin'ny fiainako zany.
ka nivady Joyce de raha foezina ny tantara de tena Joyce Meyer zao de tena fanafahampiainana ho avy tany an-danitra. Amen. De izao ny zavatra lazaiko aminareo, aza mivavaka ho an'izay olona tiana irahana, mivavaka ho an'izay olona tokony irahanao marina. Ajanony any zany raha misy olona tena tianao irahana manokana mihitsy zao ajanony zany, aza mivavaka ho an'izany akory. Zao atao hoe Andriamanitra za olona tena izy etiny eo amin'ny fiainako. Ilay tena izy matetika tsy ilay olona zay mampifaly na mampilamina anao foana fa Dave tena nanana fahamatorana ara-panahy feno ny tiavanà nandalo zany rehetra zany, fa tena niatrika ihany koa rehefa nilainy zany. Ka ny taona vitsy talohan'ny fiarahanay aloha tsy tena tsara zany zay avy eo. Ny taona 1977 mifanamasina mikasika ny fiainako tamin'ny fomba nahery vaika mihitsy ary tena tafiditra betsaka tamin'ny fandrenesana ny ten'Andriamanitra zay de nandeha seminaire de tak zany de nandeha seminaire zay ndray alina zay nisy vehivavy nilaza fa voaolana ka lasa nivaro-tena mihitsy. Avy eo izy nanambady de ny ndray de nanana boky zay nisoratany izy de hitanareo tsy de niraharaha zay afatra ny loatra fa de te hody fotsiny de te handositra zany, za tsy te hatsiaro an'izany. Hitanareo matetika isika misaina hoe za tsy te hainao zany resaka zany, za tsy te isaitsain'izany tsony. Fa hitanareo zao ny marina de hoe raha efa sitrana amin'izany ianao de ny fandrenesana olona miresaka momby zany tsy hampaninina anao akory. Fa ho feno fisaorana azy ianao na feno fisaorana anao ny fanafan'Andriamanitra anao sy ny famelany anao. Amen. Ka de nakeo amin'ny latabatra nisy kojakoja Dave de nividy boky noa. Za tsy le bokibokiny mihitsy nefa. Fa nomeny azy zany de hitanareo matetika rehefa tsy manan-tsaina loatra sika mba hitady zavatra ho atsika, Andriamanitra manome olona amezany atsika. Ka raha misy olona manome anao zao ohatra hoe raha tamin'ireo boky taloha za sy ny vavabeako tena mety tokony vakinao. Fa mila soloky ny lohateny satria hoy ny olona hoe tsy afaka atao fanomezana hono zany, matezitra ny rehetra hono zany isaky ny zaraina aminy. Ka nipetraka ndray andro teo amiko teo ilay boky de nindraisiko zany de nisokafako ny pejy iray de nanomboka ny tantara ny atsiprian'ny fahazazany izy de tena hoy aho hoe zany kosa tsy ho tahaka an'izay nanjo ahy raha tsy niahy ihany zany nadikan'izany de nalaiko ilay boky de natsipiko tamin'ny tany de nikikika be aho. Za tsy hamaky an'ity ka satria rehefa nanomboka namaky zany nanomboka natsiaro irifiry indray zay tsy mba namelako an'Andriamanitra hiasa tamin'izany satria nafeniko foana ny olako. Amen. Fa teo amin'izany fotoana zany nandriny fanamasina ny teniteny-ro tao am-poko aho hoe fotoana zao. Zaho mino aho fa rehefa mampianatra de tariany tompo any amin'izay fotoana nampianarako. Ary tena teteny amin'izay rehetra ato amin'ity hevitra ity ka mila an'izao de indrindra koa ianareo olona tapitrisany maro maneran-tany mijery tele na zavatra hafa. Fa ny ankamaroanareo ny tenin'Andriamanitra ho anareo androany de hoe fotoana zao. Fotoana fijanonana amin'ny fitsoana de fiatrehana olana. Hitanareo ny mahasamihafa ny fiatrehan-javatra amin'ny maha-olona eto tany tsy manana an'Andriamanitra sy ny fiatrehan-javatra amin'ny mahampino ary raha tsy mahalala an'Andriamanitra ianao de ianao ihany no anao zay etrehanao zay amin'ny tenanao eo. Ary mety ho zakanao mihitsy zany fa raha misy an'Andriamanitra momba anao sy ny fanamasina ilay mahita melohan'ny olana mahazo anao. Amen. Izy no mpanolo-tsaina, ilay mpampionina. Tena hainy mihitsy hoe inona no avoaka amin'ny fotoana inona ary rehefa Andriamanitra no manao hoe fotoana zao ka nataony teo anoloko zany boky zany, maninona tsy nataony teo anoloko zany 5 taona na 10 taona taloha satria tsy mbola fotoanany. Tsy vonona, tsy mbola natanjaka fa tsy afaka ny andalo zay tokony ho nandalovako mihitsy ara tamin'izany. Hitanareo fa ny lalana tokana amin'izany de ny mandalo na mivoaka tsy ny miala akory na mitsoka na mody fanina. Ny fomba fialana de ny miatrika nefa midika hoe mangirifiry zany. Zany mihitsy. Zany aloha lalan'izany hoe alahelo zany, mahatsiaro marary ianao. Fa Andriamanitra tena nanao fomba zay
tena afaka zakainao raha inao reo zavatra samihafa zay mitranga taloha ny filaharany vizotran'izany ihany koa. Matetika rehefa tena misy zavatsarotra mitranga marina, lalan'ny alahelo voalohany dia ny dona. Tena tsy noko zao. Sika zao manana fanalefahana dona amin'ny fiarantsika. Ny vadiko zao dia fanalefahana ngeza mihitsy ny amin'ny fiarany. Tsy dia atsiaro dona be zany ianao na hidona mafy any an-dalana eny aza nefa tsy heverinao akory hoe taoka izany. Zay efa nitaingina fiara zay re olona na dia izay lavaka kely eny an-dalana aza toreny hoe latsaky reny daholo ny taova ao anatinao ao. Fa Andriamanitra nanao fanalefahana dona amin'ny fiainantsika ihany koa. Tadidiko tamin'ny dadatoako maty nipetrapotsiny ny antoako andro maro nanao hoe tena tsy napoziko zany. Tena tsy napoziko mihitsy zany. Tsy nampino aho hoe lasa izy. Hitanareo rehefa tena niatrika marina na ratsy ny fiainako taloha ka nanomboka nijery izay tokony mba hitiavan'ny olona hafa, tsy hoe izay tsy teo fotsiny ihany, zany hoe mila miteny anareo tena tsy azoko zany. Tsy haiko hoe maninona no mahatonga ny olona anao zany amin'ny olon-kafa, fa za mino fa ny olona maratra mandratra olona foana ihany koa. Za zany tsy mino hoe ry zareo dia hoe za tsy mino an'izany hoe ny olona zany tonga dia ratsy sy adala ho azy eny. Za mino fa misy zavatra anaty any izay nandratra azy ka nahatonga azy andratra ny hafa ihany koa. Raha afaka inonao zany dia mora koa aminao ny hamela azy reny dia hitohy amin'ny fiainanao indray. Ary tsy tompony andraikitra amin'izay nataony fa za dia tompony andraikitra amin'izay fihetsiko ny amin'izay nataony. Haiko fa zany zao inona tony hoe tena tsy tiako zany, tena tsy tiako mandeha an'izany, za tsy te hiatrika an'izany. Fa jereo, raha tsy te hiatrika izany ianao, izany no hanenjika anao amin'ny fiainanao rehetra. Amen. Za zao tsy dia manan-javatra manokana izay mitranga amin'ny fiainako amin'izao izay afaka ilazako hoe mampalahelo ahy, fa manampy ahy zany. Nanampy ahy zany hatakatra hoe rehefa nandalo izany fahatezerana izany ny herinandro taoriana afatin'ny reniko izay tonga tapoka avy any ananantany tsy nalala akory aho, fa nisaina fotsiny aho hoe tena nisy hormone nandeha tamin'ny lalana diso zany dia raha nisy ambiny zany aritako fa tsy nisy aloha. Nefa hitanareo rehefa nanomboka nivavaka momba izany tena magaga ny zavatra hitanao rehefa mivavaka ianao. Efa nanomboka nivavaka ho an'izany aho hoe inona tsy mety amiko. Dia nanao zavatra Andriamanitra izay hitako fa tsy ny heveriko hitako mihitsy hoe ay aho nandalo karazana atezerana izay, satria ny hafarako dia nahita fa za ilay zanaka vavy izay tsy mba nahazo izay tokony ho azo avy amin'ny reny mihitsy. Firy aminareo zao nanana fahasarotana tamin'ny fitombony, ianao zany tena nandalo zavatra izay tena tsy tsara mihitsy. Dia hitanareo zao ny olona sasany na dia ato aza afaka mahazo fanahiny alahelo ianao aminao dia mety hoentinao amin'ny fiainanao manontolo zany, mety ho lasa mari-pamantarana anao mihitsy zany. Za lay maratra tsy manatsiny aza mba manao ny tenanao tsy manatsiny zany foana. Ianao tsy olona tsy manatsiny zany fa zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Dia ny Salamo 120:1 milaza fa na dia mahafoy ahy aza ny ray aman-dreniko dia noraisin'i Jehova ho toy ny zanany ahy. Za koa tena faly nahita fa za kay nahazo valina salama fa tsy diso zany. Aika izay tsapako tsy nanino fa ny tena nadiso ahy dia nitehirizako zany foana. Fa afaka miteny anareo raha tsy afaka manala ny sasany amin'ireo zavatra izay nahatezitra anao ianao, raha tsy miasa ho an'ny sasany amin'ireny ianao ka mba mamahany ireny dia mianatra nanao famindram-piadanany lanitra amin'izany dia lasa manitatra zany dia hanapozina izay rehetra ezahanao atao amin'ny fiainanao. Ary tsy midika izany hoe dia tena ho very tanteraka ny fiainanao fa tsy mba ho araka izay tokony ho izy zany. Marina hoy aho hoe tsy ho araka izay tokony ho izy zany. Fa raha mba manao zavatra ho an'izany rehetra zany ianao, inona ary no ataonao amin'izay androm-piainanao sisa? Hitanareo zany ianatra hoe ndevoly tsy afaka mangalatra avy amiko raha tsy za mihitsy no manome azy ka mamafy izany ho voany.
tamin'ny asa fanomponay taloha tany tamin'ny vonseau tele voalohany zay ndray tamin'ireo station nisy anay de tena lafo be mihitsy satria niseo ndray isan-kerinandro zay. Tamin'izany zay vao avy nahatsangana olona zay afaka nijery zany marina de hitanareo ianao zany tsy maintsy mamoaka vola. Ifandrarahana mialohan'ny anangananao mpijery zay fanerasera aminao sy anampy anao mba andozany facture zany ihany koa. Fa nanapa-kevitra zareo fa tianao zavatra hafa amin'izany fotoana izany de nitapahany zareo ny contrat-nay de nilany zay. Narary azy zany. Za tena mandama-kely tamin'ny fanimpoko tamin'izany de io ny tsara indrindra hitanay. Zay zany tena nanana de hoe tsy maninona ary nanao zany zareo. Hitanareo tamin'ny voalohany nanao inona? De iny amin'izay ianao fa tezitra. Fa nisy lalandolo ny rehetra toy ny reny hoe mandeha zavatra iray ianao de tezitra tamin'ny zareo ianao de tezitra tamin'ny devoly ianao de tezitra amin'ny tenanao ianao ny zavatra tokony ataonao ary ve de nentoako ianao zany. Ary enina izy nisy fotoana izy tena tezitra be ny amin'ny dadatoana hoe maty ony. Manina ary navelanao rery miaraka amin'ireo olana be da be ireo. Misy olona efa veriny olona akaiky azy ve de tena natsapanao zany mihitsy toy ny hoe nanina ary ianao no manao zany. De jereo toy ny adalana ihany aloha ny lazanao hoe tezitra tamin'ny olona efa maty ianao fa ilay resaka zany de hoe tafiditra natirifiry ianao. Ka tena maty mihitsy ianao hoe manina ary ianao no manao zany amiko ary tsy maninona zany raha ny toerana misy ianao fa isan'ny lalovana koa zany fa mila velanao andeha koa zany. Ary na de tonga amin'ilay hoe tezitra amin'ny devoly koa azy ianao. Hitanareo za tena tezitra tamin'ny dadako ela be. Fa rehefa nahita fa misy ny devoly ary tsy hoe raha manao pizza mamena akory zany de mitondra forotra amin'ny fetiny maty reny fa marina izy de ilay mitady hamono sy hangalatra ary handringana. Ary ny tena marina izy any ambadika any manao ny zavatra rehetra mba andratrana tamin'ny fahazazako ka de tezitra tamin'ny devoly aho. Fa inona ary no ataonao aminy ianao tsy afaka mampitahotra azy amin'ny masonao ianao tsy afaka manilika azy. Ahoana ary no amalinao ny devoly de hitako ilay zava-miafina. Romana 12:1 mandresy ny ratsy amin'ny soa ianao. Androany tena mamaly ny devoliny amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fahazazako aho. Ankehitriny androany manana tombony amin'ny fampianarana olona ny tsy amelan'ny alahelo tamin'ny lasany analokazy amin'ny fiteny 70 maneran-tany. Zany ve tsy afaly ianao fa mandresy ny ratsy amin'ny tsara ankehitriny. De ianao za angamba mety tsy hanana fahafana manao tahaka izao ataonao zao fa ila zavatra aminareo rehefa mivoaka ianao raha toa ianao maratra ka mandeha mivoaka any ka manao fanahinina mitany olona miara-miasa aminao ianao tena mahavaly fatiny devoly ianao. Za mino zany isan'ny zava-miafina indrindra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fomba tokana ahafahanao mandresy ny ratsy de ny tsara ary zany ny fomba tsara indrindra amoahana faliana sy iainanao ny fanasitranana feno eo amin'ny fiainanao. Aza mba mandany fotoana anao mipetra-potsiny mankala olona amin'ny zavatra zany de izay tsy ahafahanao manao ninina anovana azy. Andriamanitra manam-planina tsara ho an'ny fiainanao sy ho an'ny fiainako. Deutéronomie 4:7. Ary ny zanak'Israely nisaonany Mosesy 30 andro tao Arbota Moaba de tapitra ny andro fitomanina ny saonana ny Mosesy. Zany zao de zava mahaliana ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria araky ny lalàna ary tsy mena mba lalàna intsony sika ka tsy misy manery anao fisaonana 30 andro mba handresena ny olonanao de misy zavatra tsara eto hoe Andriamanitra manome ny olona 30 andro isaonana. Ianao zany afaka ny alahelo arak'izay tianao 30 andro. Fa rehefa tapitra zany de Andriamanitra mendrandranao mba andendray. Raha amin'ireo boky nosoratako manana tantara zay tsy tadidiko loatra ny antsepriany mazava tsara ka antenaiko fa mba tsy ho simbaiko be loatra zany fa le izy de foko zay niaina tany anaty alabe tanoany ary tena nisy olona nandeha tany ka lasa misionera ho an'ny zareo tany mihitsy. Fa nisan'ny zavatra hitan'ny zareo tany sady tena nagaga de hoe ireo olona ireo zany de tena manana zavatra betsaka zay tena tokony atezitra azy mihitsy. Zareo zany de robain'ny foko hafa ao an-tanànao ihany de veriny zavatra maro zareo. Mbola olona feno fifaliana foana sady tsy manaiky fangidiny zany na manao lolo-po fa manao karazan-javatra zay izy zay ataon'ny kolotsaina hoe rehefa manana fahaverezana zareo na misy olon-tiany maty na ny fotoana zay mahavoarobany tanànany de manana trano kely izay ry zareo karazana lay kely kara misy zavatra tena mafy be mitranga amiko de mankao amin'io toeran'io a de mihira zay marary ao ataon'ny zareo hiry zany
hoe za tena marary tena ohatrany tsy ho tatiko zany atraizary no afaka etomaneko tena ho hitako fa tsy ho sakako ndray andro akory za tena tesitra ka tena te hanongotra lohan'olona mihitsy fa tena tantara marina io fa de mijanonao izy de manao an'izany mitariraina manala ny marary azy ao matsiaro marary ao izy fa de manala zany ao izy mandra-pahatsapany hoe efa tena voavoaka daholo zany de mivoaka ao izy de miverina fiainany indray aza fatotra ny olanao rehefa very io station télé io zay de hitako toy reny hoe rond-point ho anay reny zany hoe anao inona zao mipetraka atao am-piangonana andray andro ary fotoana ny fanatitra tamin'izany ny fandraisana ny fanatitra zany teto ambany teto ary ny fiafarany efa nanakaiky anay de toy nitsabako zany ny tompo ny teny tato-poko hoe tiako mba ataonao fanatitra ho aly station télé iny mazava ho azy fa tsy afaka nanao zany ary ny foko fa de tena zava-panamity zany fa ny tompo nanao tao am-poko tao zay rehetra tianao omena rehetra afaka mitondra vokatra ao am'izany ka na zany avelanao angalariny devoly na zany omenao de afaka namboarako zavatra tsara avy am'izany misy ola viajo zany marina za zany tsy mba zazy zany tena nila fotoana lava vao mba nay ny ala voly zany satria za tsy manandalo zany fahazazana zany hitanareo zao tsy maintsy misy aza salama foana ao anatin'ny olon-dehibe salama fa raha tsy ao zany de tonga de efa mitombo daholo nareo de tsisy fahalemem-panamity zany tsy misy kilalao tsy mba misy tsiky na mivazivazy fa tonga de asa daholo ndreta de andraikitra koa zany no natonga ho nangidy tamin'ny fahazazako satria nangalariny zany ka nylazako hoe meko anao mifahazazako Andriamanitra zay tsy nety taloha tany de ndao jereny zay afaka ataonao avy am'izany ka zao rehefa raiky amin'ny fitopolo taona zay indray avo zazakely za zao tena milalao mihitsy aty ambony aty androany tsy inonareo zany amen rehefa sitrano fanamasiny ianao afaka manao zavatra zay nalain'ny olona taminao indray izy ary tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy ianao amen ka zao ny moralin'le tantara taona ray taorina na mety roa taona tsy tsaroko loatra zany la station ny antso anay de nantandra afaka niverina hono zay tsy indray mandeha isan-kerinandro fa isan'andro ary mbola nanomeanay ny fotoana zay tsara indrindra izy mariny omedera Andriamanitra rehefa avy nisona ny Mosesy 30 andro izy zany hoe za tena mananantoka fa rehefa avy nisona olona 30 andro ianao de tena hainao fa maty marina izy ka de niteny zavatra mahaliana ny Josoa Andriamanitra taoriana fahatesan'ny Mosesy 1:2 de hoy Jehova tamin'ny Josoa zanaky Nona mpanompony Mosesy efa maty Mosesy mpanompoko eny ary fa nanao fanamarian-javatra izy teo ko mitsangana ianao mariny fotoana fitsanganany zao raiso ny toerany mitady ty Jordany ty ianao sy reto vahoaky reto ho any amin'ny tany zay omeko azy de ny Israelita de zao ny fiafarany tany rehetra zay ho diavin'ny faladianareo de efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy ka izao zany resaky zany Andriamanitra manome anao atsara na solona venona fa mila voninanary zay lavenona aloha enao anome anao diloilo-pifaliana solony fisaonana izy fa mila efa janonao ny fisaonana ka zao misy zavatra tany amin'ny lasanao tany amin'ny lasako zay tsy afaka reny zavatra eny mila maty ao amintsika ao eto indray arak'izay lazaiko za tsy miresaka zay olo tianao maty akory fa miresaka fepetra amin'ny akapobeany eto haiko zany hoe very olona zay tianao zany ianao zay tena mafy de mafy zany fanajany azy afaka niariny sika ary manao zany amin'ny fadokina ny tompo sika ary misy antony zavatra rehetra na de mety tsy ho takatsika aza ny dikan'izany aitsika ihany ny sasany fa raha izao tsy misy ninina afaka ataonao momba zany fa ry olona misy olana ary ve any
zaho efa vonina am'izany Andriamanitra, efa voavidiny sahady tamin'ny alalandrano Kristy zany hoe Andriamanitra zao hoe mitsangana fa ny tany rehetra zay ho diavin'ny faladianareo. Mariny mila manomboka mamindra amin-javatra ianao zao fa efa nomeko anareo sahady zany ka ny ilaina ataonao de ny maka zay efa nividin' Jesosy ho anao de ny fahamarinana zany fiadanana sy hafaliana ao amin'ny fanahy masina. Mariny amen, 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 amen. Misaotra anao Tompo Jesosy.